Taranja tolona Open de Madagasikara nitanterahana omaly sy androany tetsy amin'ny kianja mitafin'ny ANS Ampefilo natratra 70 no nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity antony ny fisian'ny Open de Madagasikara araka nambaran'ny filohan'ny federation dia nisin'ny fifampikasoana maromaro kokoa eo amin'ireo mpanao tolona manerana ny Madagasikara. Isin'ny fifampikasoana betsaka amin'ireo mpiangaly ny taranja tolona dia nanatanteraka ny Open de Madagasikara zareo anatin'ny federation malagasy ny taranja tolona omaly sy androany tetsy amin'ny kianja mitafin'ny ANS Ampefilo. Piatroka tolona miisa 70 no tonga nandray anjara tamin'ity faninanana ity ho an'ny sokajy école cadet sy cadette ary ny junior sy ny senior. Araka ny nambaran'ny Andriamatoma Amtina Ravelson na filohan'ny federation malagasy ny taranja tolona dia ny fampivelarana sy fampitovona lenta ny avy teknikan'ireo mpiatroka manerana Madagasikara no antony nanasiana fifaninanana matetika toy izao. Open national de Madagascar tia eto anivon'ny taranja tolona ary faharoa amin'ity taona ity zany nanaovana Open io. Ny antony dia hoe mba pabetsabetsaka ny fifandomana nasionaly satria raha tonga dia championnat fotsiny dia anankiray zany dans l'année championnat national championnat de Madagascar dia anankiray zany satria sy championnat de Madagascar hoe indroa na intelo dia ty Open ity zany mba misokatra ho an'ny rehetrarehetra dia mba ahafahan'ny technicien eto anivon'ny fédération indrindrandrindra mba mitiry sy tena mijery ny tena hoe avec plus de précision ny tena hoe mendrika mba afaka isolo-tenantsika amin'ny dingana iraisam-pirenena mazava loatra. Miresaka an'izay dingana iraisam-pirenena izay ihany dia anisan'ny omanina tena akaiky indrindra amin'ny volana ambony io ny Jeux africains de la jeunesse izay ho atao any Algérie. Andray anjara ao anatin'izany taranja tolona fa ny isan'ny mety handeha aloha zany dia miankina mety manana amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana mazava loatra. Raha ny atao hoe niveau technique atao aorianan'izay hoe fisina fifaninanana national maromaro zay manahoana ho anareo anivon'ny federation? Eo indrindrasika satria hitantsika hoe miakatra ny niveaun'ny ankizy satria nanomboka tamin'ny janvier nakaty dia tsy misahatra no manao regroupement teto anivon'ny federation ary mandray an-tanana tanteraka an'ireo ankizy ireo manome solona frais solona goûté isan-kerinandro mba ahafahan'ny ankizy motivé kokoa indrindrandrindra ary satria ny tanjona anay zany dia mba ny ahafahana mahazo vokatra tsaratsara performance miakatra dia zany anton'izany rehetrarehetra zany no ny mathématicien eto anivon'ny fédération ary araka ny hitantsika ireo androany dia resaka sokajy écolier sy cadet zany hoe ireo zany tena fa hitantsika fa vonona ny ankizy relève satria ireo koa ny tsy maintsy manana satria ny lehibe zany somary efa somary efa mivoaka any amin'ny sehatry ny fitadiavana amin'ny lafin'ny fiainana amin'ny ankapobeny dia reto ankizy rehetra fa vonona ihany koa andray amin'ny relais. Toy izao ary ny vokatra tamin'ity faninanana ity nahazo ny Open teo amin'ny écolier zazalahy larana voalohany latsaky ny 230 kilao nomenjanary avy eo amin'ny Rosarie, latsaky ny 530 kilao Irakoto Asombola Samuel avy eo amin'ny CSLA, latsaky ny 240 kilao Iboto Ferdinand avy eo amin'ny Rosarie, latsaky ny 740 kilao Razafy Maleo Marka avy eo amin'ny Cospen, latsaky ny 350 kilao Rakoto Arvelo Sedraniena avy eo amin'ny 3FP. Mbola teo amin'izay écolier izay ihany fa ho an'ny sokajy zazavavy kosa indray dia latsaky ny 730 kilao Rahasinoro Fanomezatsoa avy eo amin'ny 3FP ny larana voalohany, latsaky ny 90 kilao Irazana Parany Patricia avy eo amin'ny Kosfa, latsaky ny 440 kilao Ramamonjoso Malala avy eo amin'ny 3FP, latsaky ny 250 kilao Andrianiaina Mirindra avy eo amin'ny Cheminot.
hoan'ny sokajy kade kosa indray latsaky ny 13 kilao Rakotondravao ary Malala Rosary no nandrobaka ny larana voalohany. Latsaky ny 12 kilao dia Rakotony Rasanajatiana avy eo amin'ny Kosfa, latsaky ny 15 kilao dia Randremahefa Mamirina avy eo amin'ny FIFA, latsaky ny 17 kilao dia Ranaivo Malala Mikael avy eo amin'ny Kospena, latsaky ny 20 kilao dia Rafanomezantsoma Mamirina avy eo amin'ny CSL, latsaky ny 15 kilao dia Razafy Manatso Jean Noël avy amin'ny Antabo eny, latsaky ny 14 kilao dia Livaso Tendromanana avy eo amin'ny 3FB. Hoan'ny sokajy kadety kosa indray dia larana voalohany latsaky ny 10 kilao Rasona Evtaina avy eo amin'ny Kosfa, teo amin'ny latsaky ny 15 kilao dia Rasofany Irlalaina avy eo amin'ny FIFA, latsaky ny 13 kilao Natenena Kospena nirobaka ny larana voalohany, latsaky ny 17 kilao dia Randriana Arnosy avy eo amin'ny Rosary, latsaky ny 13 kilao dia Vaoso Antoniena avy eo amin'ny Kospena, ary latsaky ny 15 kilao dia Natenena Valso avy eo amin'ny Alpha.